Lohateny aloha dia misaotra anareo mpanao gazety zany mba mihaino ny feo anay ary mikasika ny tsena eo amin'ny esplanady Abrivitry Analakely moa zany a miatony siny ny resaka. Voalohany indrindra dia misaotra madame le maire zany zahay satria efa volana vitsivitsy zay dia nampanatsono zahay nifandinika taminy a mikasika ny fanamboarana ny tsena. Hita tokoa aloha fa tena hita ny faratsin'ny toerana mitete efa ratsy efa tokony tsy mendrika eto amin'ny centre ville Antananarivo io toeran'io dia manaiky zany zahay a tsaka ny sy andavany zay rehetrarehetra teo am-pivarotra ny Abrivitry nanaiky ny fanamboarana sy ny fanavaozana ny trano. Dia rehefa nifampidinidinika tao moa zay a dia nomeny nekeny zay zavatra nangatahanay, zany hoe raha kely ny toerana tamin'ny voalohany a dia nangataka zay dia nekeny tsaka ny sy andavany zany a zay rehetra nangatahanay saika hoe 99% ny zavatra nangatahanay zany a dia nekeny ramatoa be ny tanàna avokoa. Dia zany aloha dia isaoranay azy be dia be ary manaraka zany koa hoe miala izahay dia amboarina ny toerana dia mbola izahay ihany no miverina eo. Misy resaka mandeha hoe tsy ho azon'ny gasy fa vahiny a dia hatreto aloha dia tianay mampafantatra anareo mpanao gazety fa izahay izay nanajary teo ihany a no miverina eo a rehefa vita ny tsena. Le fanamboarana zany a arodana mihitsy ny toeran'io dia hosoloana vaovao dia izahay ihany a no manamboatra anazy, zany hoe ny plan zany a avy aty amin'ny commune urbaine Antananarivo fa izahay no manatanteraka ny fanatanterahana ny fanamboarana ny trano. Misy zavatra namidinay reto ihany a no miverina eo, ao ny librairie dia ao ny poissonnerie dia ao ny gargote dia ao ny mivarotra kiraro dia ao ny épicerie.